dia ataoko sarotra diavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona. Eny, noho ny tena volamena avy any ho fira aza. Isaia 3:10. Miodikodina hatrany eo amin'ny fomba fitandremana ny sabata isika. Mba tsy hahatonga antsika hanao lala mahitsy tokana na le atao hoe sens unique zany amin'ny fitandremana an'izy io ka dia ho voarakotra ao anatin'ny atao hoe olona legalisme, olona mpanara-dalàna fa tsy misy intsony ny herin'ny fanahy masina miasa ao anatiny. Manaova soa ho famonjena ny hafa amin'ny andro sabata. Ary fomba fiasan'i Jesosy io rehefa tonga ny sabata dia nanasitrana izy be dia be ny olona nisitraniny tamin'ny andro sabata. Ary anisany nanenjehan'ny mpifariseo sy ny mpanora-dalàna hoe enao Jesosy Kristy dia tena manitsakitsaka ny sabata satria enao manasitrana amin'ny andro sabata. Ho an'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna manko, ho an'ireo olona tamin'ny andron'ny testamenta vaovao zany dia raha misy olona marary ka mila hotsaboina, aleo ny mijery an'iny olona iny maty toy izay mitondra azy any amin'ny mpitsabo hositranina, hotsaboina. Ary zany toe-tsaina zany dia nahitsy ny Jesosy nandritra ny fiainana eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra sy ny fitandremana ny sabata. Tiany Jesosy Kristy ampianarina ny mpianany sy ny fahavalony fa ny fanompoana an'Andriamanitra no voalohany amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra kenen'Andriamanitra eo amin'ny asany eto amin'izao tontolo izao dia ny fanavotana ny olona noho izany izay ilaina atao amin'ny andro sabata ho fanatanterahana io ny asa io dia tena mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fitandremana ny sabata. Fanavotana, tsy hoe fanavotana any amin'ny fiainana mandrakizay ihany, fa fanavotana ny olona ao anatin'ny fahasairana, ao anatin'ny aretina. Mampirisika antsika Jesosy mba hanao an'izany asa izany. Sabata anankiray hafa Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga ary dia nahita lehilahy efa maina ny tanany, zany hoe efa maty ny tanany zany. Dia nanara-maso azy ny fariseo ary liana ny amin'izay ataon'i Jesosy amin'io lehilahy io. Nobaikoin'i Jesosy le lehilahy mba hitsangana. Lehilahy mahantra dia nanontany izy manao hoe inona moa no mety atao amin'ny sabata? Ny mamonjy aina va sa ny mahafaty? Fomba mpitenenana teo amin'ny jiosy ny hoe tsy mahazo manao ninninona rehefa tonga ny sabata. Kanefa dia novain'i Jesosy izany toe-javatra izany. Ny fanaovana tsirambina ny asa tokony atao amin'ny andro sabata. Tokony atao dia eloka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tokony hamonjy olona isika, raha tokony hanafaka olona isika, raha tokony hanampy ny namana isika, kanefa jerentsika fotsiny amin'izao dia eloka eo anatrehan'Andriamanitra. Zany akory tsy midika hoe avela ny fiankofana sy ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny andro sabata. Fa raha mamenoana isika, manafy ny kamboty, mampitafy ny mitanjaka, zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra izany. Rehefa avy eo ihany koa iza moa no mahita na handresy lahatra azy ny fanan'Andriamanitra dia hanaja ny sabata, hitandrina ny sabata ary handray ilay tombo-kasen'Andriamanitra ihany koa izy ireny. Manaova soa ary amin'ny famonjena ny hafa amin'ny andro sabata, famonjem-panahy. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Isaia 7:12 manao hoe dia ataoko sary tadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Ny olombelona karakaraina, asoavina, vonjena, sitrana, tafiana satria izany ihany koa dia programan'Andriamanitra eo amintsika olombelona, samy isika olombelona. Ka izao zany verimberitsika ihany mitandrina ny sabata, mikoka amin'Andriamanitra fa manao ny asa soa, famonjena ny sahirana, ny marary. Raiso zany fanapahan-kevitra izany, tanterao manodidina antsika dia be olona sahirana mila ny famonjena avy amintsika. Andeha mba hipetraka eo amin'ny toeran'izy ireny isika ka hanamaivana ny fahoriana. Andeha hivavaka isika. Tombon-tsara misaotra anao izay no ny lesona sarobidy omenao. Nomenao anay ny sabata ho famantarana, kanefa nomenao anay koa ny sabata mba hafanay mifanampy, manampy ny namanay, omeo anay ny fahatsoram-po sy ny fitiavanamana. Ka amin'ireo olona rehetra izay manodidina anay tratra ny olana ara-pahasalamana, ny fahantrana tsy fisikanina, dia ho fitaovana mahomby izahay ampiasainao mba hanohana azy ireny. Da io izay rehetra manaraka izao fandarana izao amin'ny anaranao Jesosy. Amen.